Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nanapa-kevitra ny mpanjaka fa izara fanomezana sarobidy ho an'ny ambany lanitra. Nambarany tamin'ny olona rehetra ary fa tsy misy ataony diso anjara nizaniza, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, na manao ahoana fiainany na manao ahoana. Fanomezana mitovy no hatolotra ny tsirairay. Dia niandry tamin'ny fanantenana ny olona rehetra. Dia tonga ny fotoana. Nalefa niraka amin'ny tetiny tanàna, nanatona ny tsirairay, notolorana ny anjarany avy. Akory ny hafalian'ny ambany lanitra fa volamena atsasakilao isan'olona no nomen'ny mpanjaka. Dia moa zao, aravona moa zao, korana re zao. Ny 8 an-trano nahazo 4 kilao, ny 10 an-trano nahazo 5 kilao. Ireo adala teo an-tsena no nampalahelo. Natsipitsipin'izy rehetra eran-tsena ny azy ny fanomezana. Nataony kilalao toy ny vato rehetra ihany. Tsy fantavelively izay asarobidiny. Nahita ny adalan'ireo ty ramatoa iray dia nitondra vary masaka sy loka hena ritra matavy. Hoy izy tamin'ireto adala: aleo ary eny fa omeko vary ray lovia sy hena be avy nareo e. Adala ve moa mahalala inona? Nitsinjaka ry zareo sady niteny hoe: omeo ny vary sy ny hena dia ireo eto any ianao, ny anay izay nanan-kanina ihany no atao. Faly ery reto adala nihinana ty sakafo indray mihinana ka niteny hoe: vehivavy adala, hanina tsara izao ka atakalo vato. Ny an'ny adala ve moa? Ny anina ihany no fantany. Betsaka tokoa no tsy miraharaha ilay fanomezana sarobidy natolotra azy, izay nanan-kanina ihany ho isika indraindray. Endry tiany namana, dia sanatria ho toy ny adala ve isika dia tsy raharaha ny fanomezana mahimaimpona atolotra antsika? Amin'izao sisa izao ary dia ndeha hisaotra an'Andriamanitra isika no nilanolorany zanany lahatokana dia Jesosy Kristy mba ho fanavotana antsika. Ndao ho volena eo amin'ny fiainantsika manomboka anio ny fahaizana mankasitraka. Mampianatra izany indrindra ny eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Salamo 7:7, ny 1 sy ny 2. Misaorany Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora na ranomasina. Misaorany Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Ankafaliana trano no iantranoana atao tokantranonao ka anolorana anao ny araba omba mipira rintsoa. Ny namanao lantoromesa Joely no mitafa aminao, namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anioty isika dia resaka dingana iray indray izay tsy maintsy lalovana raha tiana ny ahatratra ny atao hoe fivelarana ara-piaramonina. Raha tena te ho tody tokoa ny olona anankiray, ianao zany, dia misy ny ezaka, misy ny zavatra tsy maintsy eritreretina. Ka raha tianao tokoa no tody amin'ny zavatra izay atao, na izany tanjona napetraka na tetikasa tiana atao, dia ilaina ny fananana toky fa hotody. Nefa raha te hotody ianao dia mila manana faharetana. Ary raha tianao koa
ny anana izany atao hoe faharetana zany a dia ilaina ny fanananao fikirizana fa ialana kosa ny akiviana. Izany hoe mila mikiry ianao zany ary manalavitra ny akiviana satria manakana eo amin'ny fandrosoana ny akiviana. Ary tadidio tsara fa aretony zany hoe mametraka tanjona na tetikasa zany nefa tsy tateraka hatramin'ny farany. Tena aretina tokoa izany ka mila ialana. Ary indrindrindrindra raha ohatra ka manao tetikasa ianao na mametraka tanjona anankiray dia fadio ny manovanova azy raha hitanao hoe miamafy ilay izy. Fa rehefa mametraka tanjona ianao na tetikasa anankiray dia tsy maintsy atao izay ahavita azy hatramin'ny farany. Ka raha tianao ary ny ahatratraranao ny tanjona sy ny ahavitanao ilay tetikasa hatramin'ny farany dia ataovy tanjona fohifohy aloha apetraka. Amin'izay dia tsy dia mitaky fotoana be loatra le izy sady amin'izay koa mora tratrarina ilay tanjona na tetikasa tianatao. Zany hoe tsy mitady fotoana lavabe zany na fotoana lavabe nao nataterahanao izany. Ny tiana ampifantarina anao koa de zao, izay zavatra mafy atao indrindra izay no atomboka voalohany. Atomboka voalohany satria amin'izay fotoana izay no fotoana mampifotsara anao. Izany hoe mifotsara ny saina, matanjaka sady salama tsara ny vatana. Amin'izay fotoana izay dia ho vitanao ny atrika ilay zavatra mafy sady sarotra. Tsara ihany koa raha atao eo ambany masonao mandrakariva ilay tanjona napetraka ao na ilay tetikasa tianao atao. Ary tsara raha mifantoka amin'izany mandrakariva ny saina. Amin'izay fotoana izay dia ho lasa zary fiainanao ilay izy ka tsy ho sarotra aminao ny anatratra ilay tanjona na koa anatanteraka ilay tetikasa. Na izany aza nefa dia tsara ihany ianao raha mba miala voly kely na koa somary miataka kely mba ahafahany atotoanao mampiditra rivotra ka ahatonga izany atotoa izany ho vonindray ahatakatra zavatra misimisy kokoa. Koa ireto ary misy torohevitra 5 mba ahafahanao manatratra ilay tanjona ka anananao toky fa hotody ianao. Voalohany dia tsarovy fa efa nisy zavatra vitanao teo aloha. Izany hoe tsy vao izao ianao akory no anatratra tanjona sy anao zavatra fa efa nisy teo aloha ary tratranao sy vitanao ilay izy. Faharoa, tsarovy ihany koa fa nisy olona efa navitan'io zavatra io ka azonao alaina tahaka satria nisy sofianatra. Sady zao vitan'ny hafa ve de tsy vitanao. Dia zay zany ataovy ao-tsaina mandrakariva. Tsarovy ihany koa fa tsy misy mafy tsy laitra ny soto. Eo amin'ny fiainana dia ny fikirizana sy ny fahasotoana no ahafahana mahavita zavatra anankiray. Fa fahavalo tsy ahafahanao mandroso sy mivoatra ny akiviana sy ny akamoana. Fa efatra dia zao, tsarovy fa tsy manandrak'andrana ianao fa mivonona ny tody na dia lavitra sarotra aza ny lalana ale. Aoka ataonao an-tsaina izany fa tsy ankitsapatsapa kory io zavatra ataonao io fa tena fahavononana ny anao zavatra ary tena finiavana ny androso sy anatratra tanjona izay napetraka. Ary fahadimy farany dia zao, tsarovy fa misokatra hatrany ny saina rehefa tsy kivy ianao satria
ny akivina no tena fahavalo tsy maintsy resena raha tiana hotody sy anatratra ny tanjony ka alaviry zany fa iainana kosa ny fahavononana andresy ny sarotra. Faiza miaina mampilamitsaina dia izay indray ary no masaka azo natolotra anao tamin'ity androany ity ka dia mametraka no mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. manolotra ny arahaba ho anao ampifaliana indray sy maniry koraha maniry ny mba hampitomboina mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika mba ho anao manokana. Ny namanao Stefan Razafiany ny mbola faly tafahona aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Tahaka ny mazatra antsika mialoha ny fampizarantsika izay teny avy amin'ny tompo androany dia manasa anao mba anondrika ny lohanao dia hiaraka hivavaka isika hangataka ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fomba manokana. Hivavaka isika. Ray tsara sy masina indrindra ny an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpisorona benay ary mifona ho anay mandrakariva eo anatrehanao ankehitriny. Izy izay lala tokana azahoanay manatona anao sy ahitana isitraka avy aminao amin'ny alalany antsoina ianao indray ankehitriny. Mikasa ny hiaino ny teninao izahay ko mangataka indrindra mba nadiovana anay amin'ny rano ny zanakao ary maniry indrindra ny amenona anay ny fanahinao mba izy no hanome ny teny rehetra, izy koa no hampanan-kery ny teninao raha teo ary dia izy koa no hialoha lalana ao am-posy ao an-tsainay ahaizana mandray ny teninao dia amokatra amin'izao fiainana izao zany sy ho amin'ny fiainana mandrakizay eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fahita siantsika matetika amin'ny fomba fanao amin'ireny fanompoatsampy fa mba hampiononana ny fahatezerany lazain'izy ireo fa Andriamanitra ho azy dia tonga manatitra fanomezana sarobidy isan-karazany ireny olona mpanomposampy ireny toy ny tantely ohatra, akoho, omby sy ny sisa. Even'izy ireo fa noho izany dia ho afaka ny fahatezeran'ilay Andriamanitra ary dia azo sitraka sy fitahiana avy aminy izy ireo. Mifanohitra tanteraka amin'izany ny fifandraisana tian'ilay Andriamanitry ny Baiboly hisy eo aminy sy ireo rehetra izay maniry ny ho isany ireo hiaramonina aminy manomboka amin'izao fiainana izao ka hitoy hatrany amin'ilay tany vaovao nampanantenainy. Tsy fifandraisana bakony ny tahotra na ny filanjavatra no tiany ampifandray azy aminao. Fifandraisana mifototra amin'ny fity mifamaly. Koa satria tsy haitsika ny hitia an'Andriamanitra izay tsy hitan'ny masontsika ary sarotra ho antsika ihany koa ny anana fifandraisana akaiky amin'izay tsy fantatsika akory ny momba azy arak'izay lazain'ny Jaona apôstôly ao amin'ny Jaona 1:4 manao hoe atao ahoana moa no fitian'Andriamanitra izay tsy hita raha ny rahalahy izay hita aza efa manahirana antsika ny mity azy. Koa mba hahamora ny fifandraisantsika amin'ny anehoany ny haben'ny fitiavany antsika dia nofoanan'Andriamanitra ny tenany amin'ny Mahandriamanitra avo sy manerinerina ary manjaka amin'izao rehetra izao azy dia antsitrapo no nanolorany tena hidina ambany dia ambany hitovylenta amintsika tamin'ny nandraisany ny endrik'olombelona tahaka antsika. Sarotra amin'ny saina maha-olona ihany koa ny hino fa olombelona tahaka antsika ihany no sady Andriamanitra
ihany koa. Kanefa dia nandray ny riska amin'ny teny frantsay izy, satria izay ny fomba feno zava-miafina ary ekena amin'ny finoana, satria tsy takatry ny saina mahaolona no nentin'ilay Andriamanitra mahery sy tsy toa, fa akaiky ny fony kosa isika ary manana fikasana feno fahasambarana mikasika ny ho avintsika mandrakizay izy. Izay fomba izay no nentiny hampahafantatra ny mahandriamanitra azy amintsika, mampahafantatra tsika ny fitiavany. Koa dia tao amin'ilay olona nantsoina hoe Jesosy, nateraky Marie Virgine 320 taona lasa izay tany Betlehema ny Jodia, no nentiny nampahafantatra antsika ny mahandriamanitra azy sy nanehoany ny fitiavany tamin'ny fomba rehetra. Ary toy izao ny fijoroana vavolombelona nataony Jaona apôstôly tamin'izany nahatongavan'Andriamanitra olona izany ao amin'ny filazantsara ny soratany, Jaona 1:4, 4:12 sy 4:12 ary ny 7:12. Jaona 1:4, 4:12, 4:12 ary 7:12 manao hoe amin'ny dikateny diema na dikateny ombonana eto Madagasikara no amakiko azy. Ilay Andriamanitra teny nentina namorona izao tontolo izao dia tonga olombelona ka niara-nonina taminay, hoy Jaona. Feno fahasoavana sy fahamarinana, feno are-pahasoavana ilay teny ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovoziny tsiritra. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka lahy tokana izay Andriamanitra sy miombona tanteraka amin'ny ray no efa nanambara azy. Ary taty aoriana dia Jesosy tena ny mihitsy no nanamafy ao amin'ny filazantsara no soratany Jaona ihany 10:13 manao hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Noho izany izay nahita hoy Jesosy dia nahita ny ray koa. Ao amin'ny filazantsara Jaona ihany no misy izany 4:14 kosa ary ny 9:7. Ilay Andriamanitra tonga olombelona ka niara-nonina taminay hoy Jaona, arak'izay novakitsika tao amin'ny filazantsara ny tery aloha, dia feno fahasoavana sy fahamarinana, feno are-pahasoavana ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovoziny tsiritra. Ny fiainan'i Jesosy, ilay Andriamanitra tonga olombelona, nandritra ny 330 taona mahery teto an'ity tany misy antsika ity, dia nolaniny tamin'ny fampisehoana sy ny fanomezana ary ny fizarana io arem-pahasoavana tsy mety ritra avy aminy eo tamin'ny olona rehetra izay ny fampikasika taminy. Hoy ny apôstôly Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly 10, 7:7. Asan'ny apôstôly 10, 7:7. Hoy ny apôstôly Petera raha milaza momba izany manao hoe nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azony heriny devoly izy, ary izahay no vavolombelony ny zavatra rehetra izay nataony. Ny mpanao salamo ihany koa raha mamintina ireo are-pahasoavana no tovoziny tsy mety ritra ao amin'ny Jesosy, dia toy izao no ilazany azy ao amin'ny Salamo 13, manomboka eo amin'ny 9:2. Salamo 13, manomboka eo amin'ny 9:2 ka amin'ny dikateny ombonana eto Madagasikara diema no amakiko azy. Hoy ny mpanao salamo manao hoe manomboka amin'ny 9:2 Salamo 13, isaotra ny tompo aho ka tsisy ho adinoko ny soa nataony. Dia manomboka mitanisa ireo fahasoavana no raisiny tamin'i Jesosy ireo izy, ary niaina izany fahasoavana izany ka eo amin'ny 9:3 hatramin'ny 9:9 dia toy izao no ilazany azy: izy no mamela ny eloko rehetra sy manasitrana ny aretiko rehetra, navotany tsy ho any an-davaka ny aiko, rakofa ny fitiavana sy indra fo aho, fenoy ny fahasambarana ny fiainako, ka tanora sy matanjaka tovoro mahery aho.
omeny ny tomporariny sy itsiny izay rehetra mpahoriana. De tingantsika ry amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 sy ny 17 de mbola hoy izy manohy azy mana hoe mpamindra fo sy mpiantra ny tompo, tsy mora tezitra ary be fitiavana, tsy mba mandevilevy lalandava izy, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy araky ny otantsika no anafaizany antsika, tsy araky ny elontsika no amaliny antsika, fa tahaka ny fangoraky ny ray an'ireo zanany no angorahany ny tompo izay manaja azy. Ry namana, ampitomboina ho anao isan'andro anie izany fahasoavana izany, de izay koa no anaovako mandra-piaona aminao indray ho amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo. Mandra-piaona tompoko. Izay lay onja ny fanantinana. Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re. Tsy ampiandry elanao zahay fa miarabanao ary manasanao anaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana hatramin'ny farany. Tombontsoa be deaibe no azontsika amin'ny fanaovana voly rakotra, satria sady miaro ny nofotany izy mba tsy ho maina na hokao andrika, ary koa mampiena ny asa be deaibe izay tokony atao, na eo amin'ny fihavanan'ny tany izany na ny fiasanan'ny tany, ny fanondrana sy ny sisa, mba ahafahanao manao vadinasa na miala sasatra kely ihany koa e. Anio ary dia andeha anaraka ny fomba fanaovana n'izany voly rakotra izany sika miaraka amin'ny namana Rasolofo Sendra. Meno finaritra. Andeo ary jerentsika amin'izay ny fombafomba fanaovana n'ity voly rakotra ity. Izy ity zany dia tsy mifidy tany na amin'ny tany midadasika na tany tery, fa matetika moa ny olona tena matianina amin'ny fambolena moa zany dia ilay mampiasa an'ireo karazana velaran-tany amina hektara ny tena mampiasa azy, satria eo amin'ilay fanondrana manahirana ny rotsakorana koa tsy ampy dia ry zareo amin'ny tany midadasika, nefa koa amin'ny tany etika koa zany, amin'ny tany ety, amin'ny tany tery dia azo atao ihany koa ny fampiasa azy. Ny zavatra dedaviny zany aloha raha ny amin'ny tany fambolem-bary aloha dia manana an'ireo karazana mololotsika izay tao am-bary avy nakana an'ilay voanakotro zany. Ireny zany aloha tena zavatra tsara indrindra aloha hatramin'izao, satria ireny zany tena mitazo na mandona mihitsy ny mandavan-taona. Faharoa, maka an'ireo karazana tao-katsaka tsika, maka an'ireo karazana orom-potsy, maromaro nandro tao izay hita hoe ravina azo ataontsika anaovana rakotra n'ilay izy. Akoatra ny ravina sapay moa zany dia fa iny apetraka foana hoe ravina kesika hoy isika, na ravina kininina izay miteraka sidra be ho an'ny tany zany, izany hoe lasa masika be koa ilay tany raha reny no ampiasaitsika, satria raha voatratra ny amandona reny dia avoaka n'ilay asida ao anatiny zany dia lasa ny tanytsika no masika ary sahirana zavatra maniry fa mety maty ho azy ary mety may ary. Reny zany tsy fampiasa reny fa ny akoatran'ireny zany mololo na ilay tao am-bary tsika, ao ireo tao-katsaka, ao ireo veribe, ao ireo orom-potsy, izany hoe ireo zavatra tsy tahorana hisy asidra zany dia azontsika atao voly rakotra. Ahoana fampiasa an'ilay voly rakotra? Rehefa voasantsika ny tany dia mametraka an'ireo karazana zezika tsika. Rehefa voapetrakantsika ilay zezika, mametraka an'ireo hoe mame ohatra foana zany, ohatra ny tsaramaso foana zany no jerentsika. Dia efa mametraka an'ilay voana tsaramaso zany tsika, rehefa vita izay dia manondraka tsika. Raha ohatra any amin'ny tany azo tondrana zany hoe teritery ny antsika, raha misy rotsakorana moa voaraika tsara. Rehefa voapetrakantsika zany ilay masom-boly ao anatin'ilay tany dia manondraka tsara izay tsika, ataontsika tsara amandona tsara, apetraka amin'izay ilay rakotra. Eo amin'izay zany ilay rakotra ataontsika ilay mitahona mololo na tao-katsaka na vero na orom-potsy. Ny ateviny zany dia tokony eo amin'ny 10 cm eo ny farafahateviny zany, zany hoe tsy dia matevina loatra zany ilay izy, satria ho sahirana indray ilay voly ambolentsika raha ohatra hoe matevina be loatra ilay rakotra, ho sahirana ilay voly vao tafavoaka aty ivelany.
fa eo amin'ny 5 centimetatra eo zany ny atevenany a ataontsika amin'le rakotra anganany koa am'izay a ny voan'le volo eo a de iny 5 centimetatra iny zany mikatona koa zany iny a afaka miaro an'le tany tsy ho maina ary anam-potoana hafa am'izay tsika zany a akoatra ny volomboletsika hoe afaka mbola manao zavatra zany zany tombontsoa lehibe mihitsy ny amin'le fanaovana an'ity volo rakotra ity averiko indray mandeha zany izy 5 centimetatra ny teviny le bozaka ataontsika efa name andreo ohatra maromaro hoe tao ambary na orikotsy tao katsaka veribe afa-tsy ny kininina na ny kesika reny misy asidra de tsy azo atao de ny ravina koniny koa mbola anatin'le misy asidra sy de hoe ny ravina koniny tapelapelaka de avontsika ampiasaina fa tsy azo atao mihitsiny zany rehefa misy asidra zavatra misy asidra zany tsy azo atao amin'le volo rakotra tsy azo atao mihitsiny zany atao rakotra le izy fa satria lasa iteraka fahasomban'ny tanitsika indray ary mety fahasomban'ny volovoletsika zay zany anisan'ny tena hoe zavatra lehibe amin'ity volo rakotra ity tombotsoa atsika mihitsy ity zany aty amin'ny tany vitsirotsakorana eny nany amin'ny be rotsakorana koa zany miaro an'le nofotany a tsy ho lasan'ny ranorana be loatra zany hoe lasan'ny ranorana zany le nofotany fa arovan'le rakotra nany amin'ny be rotsakorana zany de miaro ny nofotany izy tsy ho lasan'ny rika aty amin'ny vitsirotsakorana miaro ny tany izy a tsy ho tratran'ny maina be loatra fa hitazona mandona miasa tany ho ianao a de apetraka ny zezika de afafy am'izay ny masomboly de manondraka de aveo apetraka am'izay le rakotra de tsy azo atao mihoatra ny 5 centimetatra zany a ny karazana rakotra zay apetraka-tsika eo de mbola misy zavatra atao hoe manaraka an'izay de rehefa vitsy zany zay de eo manko no mipetraka le hoe tsika ve tokony ava satria manko matetika maniry ny aidratsy eo manelongelona ny volentsika ity volo rakotra ity zany a de mora ny koa ny fihevana am'ity manala n'ireo karazana aidratsy satria le aidratsy zay maniry eo a mipotra de malemy kokoa mifakany tsisy atahorany hoe amikotra an'le nofotany satria tratran'ny amandona foana zany le fakan'ilay aidratsy a de azontsika tsoahana moramora hoe mora ny koa zany ny fihevana de rehefa miava avy ao anatin'izay volo rakotra izay a misy fehimpotoana tokony havana fa so de voahitsaka eo le volonambolena raha ny tany midadasika izy a tsy de miasa tsony le fihevana fa amin'ny tany eto zany izy na ny tany tery a de mampiasa karazana fihevana ihany tsika kanefa amin'ny tany ety azy zany de efa voasorotsoritsika amin'ilay ataontsika hoe platy bandy le izy de tsy ho tsahantsika mihitsy zany tena izy manko zany le volo rakotra de tsy fanitsaka satria mifatratra le tany satria le tany a lasa ohatran'ny eponza mando lava de raha vohitsahantsika zany le izy a de lasa mifatratra be le nofotany fa raha manoa an'ireo karazana soritra zany tsika na leo plaso izy ny any ambanivohatra na platy bandy izy tsika de aty amin'le valaparikely zany tsika manakatra azy miava azy manongotra n'ireo karazana zany hoe tsy hitsahana mihitsy izy zany a fa ohatran'ny karazana ohatran'ny lasa nofotany ohatran'ny eponza mihitsy zany izy ahafahan'le volontsika miaina tsara satria tsy tery mihitsy zany le nofotantsika fa afaka miaina tsara le fako zany a amelona n'le voly zany hoe tsy sokafana zany le rakotra fa zay mipotra eny le aidratsy mongotana tsika zany tsy manokatra n'le rakotra zany tsy andro vao mirakotra de tsy manokatra n'iny mihitsy de hiperaka ampantaniny hoe raha tonga raha mipitoam-pambolena manaraka de atao ahoana zany io volo rakotra io zay zany ny tombotsoa aminy hoe tsy mila miasa tany isaky ny fambolena tsony tsika fa tonga de mamboly fotsiny tsika zany satria le tany tsy voahitsaka tsy voahelongelona mihitsy a fa am'le akana vokatra iny ihany zany tsika nefa raha le zavatra nyteneniko teo aty amin'ny tany ety le izy a voraika mora konkoa zany hoe tsy voahitsaka fa asoritsika amin'ny figo vy na figo tany zany raha atao izy tsika le rakotra de apetraka tsara amin'ny sisiny tamimboly a de tonga de afaka mamboly zany tsika rehefa voalatsika reo volo teo aloha mame ohatra ihany tsaramaso soja azotsika ataony koa zany a manongotra n'io zavatra io raha ohatra efa matoy teny na maina teny tsara zany ny tsaramaso ohatra azotsika ataony koa zany a manala n'le tsaramaso zany a de le tahona tsaramaso mbola azotsika anatevenana an'ilay rakotra satria io rakotra io zany a amin'ny fotoam-pambolena manaraka io a efa somary misy fienana satria misy maro ety misy melo kely izy a de memena zany a le 5 centimetatra de azotsika ampiasaina zany reo tahona tsaramaso tahona soja anapitsika an'ilay rakotra zay minamboletsika teo aloha ianao nanazava teo rasolofo hoe ny tany midadasika zao mety tsy de mila tondraka izy fa ny tany entiny mety hoe mila tondraka ve na de manao volo rakotra azy
le izy zany le tondraka zany a entina hitazomana mandona indray mandeha fotsiny eo anatin'ny fambolena fa raha hitantsika zany tsika zany afaka mijery an'le izy hoe ansokafana zany le rakotra de tsika mijery mahandro tsara le izy a de tsy mieritreritra n'izay anondraka mihitsy tsika na amin'ny tany eto io na amin'ny tany midadasy ka in'le voalohany iny zany a tokony mila tondraka foana aloha zany a satria matetika tany maina no asaitsika de tsy maintsy mila tondraka tsika zany rana tsara mihitsy atao tena atao votorano tsara le tany a de apetraka le rakotra de iny rakotra iny zany a na hoe tena maina mihitsy ny tany a any amin'ny ray volana na 4 volana vao mety mikasika anondraka raha anondraka fa raha amin'ny tany misy rotsakorana na amin'ny tany izy mitazona mandona zany a matetika moa zany le maina de ireo tany fasihana zay tsy mitazona mandona fa ny tany akoatran'izay zany tany dilatra ny tany manga mitazona mandona zany a de tsy mila tondrana firy fa amin'ny tany fasihana zany am'le tany be fasika zany ny amin'ny nofotany a de somary mitsika aingana koa zany le amandona de malaky maina ny atembony am'izay zany tsika mety hoe manondraka isaky ny ray volana fa raha amin'ny tany misy amandona zany izy na amin'ny be rotsakorana de tsy mila manondraka mihitsy ntsika de raha ohatra ve namana rasolofo a le zavatra nambolen'le olona zany misy vodiny de esorona ve zany aloha le rakotra zay vao manala an'le vokatra ny zavatra misy vodiny zany hoe tubercule zany na fruit a de tsy mipetraka olana mihitsy zany le rakotra satria raha ohatra tsika mamboly ovy karoty efa amin'ny fotoana mampatoy azy a na ny fotoana anohafana azy tsika zany afaka manohaka foana hoe karoty mila to afana ohatran'izay koa ny ovy a tsy misakana mihitsy tsy anohaka an'le zany satria sokafana manodidina azy zany le rakotra de azontsika ampiakarana le tany zany am'le manohaka tsika de azontsika averina eo manodidina azy zany le rakotra de ohatran'izay koa amin'ny fotoana fiotazana an'le vokatra zany sokafana koa manodidina asorona amin'le fikotany zany le rakotra ataontsika mitoerana amin'ny sisiny tamboly de afaka mahakasoama tsara nireo vokatra ambanin'ny tany tsika ohatran'izay koa moa amin'ny aty ambonin'ny tany moa zany ireo karazana misy voa de efa tsy de olana loatra iny satria efa aty ambonin'ny tany iny fa ny tao moa zany hoe taona tsaramaso zany mbola verimberika any aza ririna na dorodorona foana fa azontsika atao rakotra ihany iny amin'ny manaraka akoatr'izay namana rasolofo ianao ny tany am-piandohana ny laza nisan'ny tombontsoa amin'ity fanaovana voly rakotra ity a ny bibikely sy ny aretina zany a tena tsy manjaka ao anatin'le fambolena rehefa manao voly rakotra eto zany tsika de tsy mieritreritra hoe ampiasa karazana fanafody satria tsika amin'ny voalohany indrindra aloha any mizisika ampiasaitsika ngetrika de efa manana le compost na zezipahatra zany zay fanasika hoe azo ampidino anatin'ny zezipahatra karazana fanafody sy anaty amin'ny bibikely ohatran'ny hoe ravim-boandelaka kansoda tefrosy ao ianao ka itsika zany tsy mieritreritra tsony zany te ampiasa fanafody na andany fotoana amin'ny fanaovana fanafody na andany fotoana am'ireo fanomanana le fanafody fa eto zany tsika de efa mandro tsara ny eritrerititsika satria efa voapetraka meloa momban'le rakotra zany le zezika misy an'ireo karazana fiarovana ka eto zany tsika de zay ny tombontsoa lehibe indrindra hoe tsy mieritreritra ninina tsony tsika zany eo amin'ny resaka hoe hikarakarana an'le tany an'le rovana amin'ny bibikely na irovana an'ireo karazana letira samihafa tena maivana kokoa zany ny asa amin'ny fanaovana voly rakotra ahafahantsika mahatombo bebe kokoa zany ny toeram-pamboletsika sy ahafahantsika manenjika zavatra hafa zany ity voly rako ity zany hoe tombontsoa an'ny fianakaviana ray manontolo zany no azo ato anatin'ity voly rako ity ka de mampirisika atsika zany anao ty voly rako tsika de mirary atsika rehetrarehetra avy mba samy asoto anaraka an'izany tololanan'izany de misaotra anareo betsaka tompoko misaotra anao indrindra namana rasolofo ritansa manaova voly rakotra dia tombo avo roenina ny vokatra azo ho voaharo sia tsara ny nofon'ny tany iena ny fotoana lany ahafahantsika manao vadinasa hafa andeha ho rakofana tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao andrila sy naritina anio fizarana faharo aizy nareo atyry dadamanana ohatr tena variana miasa mihitsy zany mikarakara very dadamanana ohatray le tefa ahoana letsy ay ve le dany ty fa tsy dadamanany
iako tako n'ity satroka jobe tiako sady miondrika ato de tsy tazako tsara fa ahoany zao ry ledanya tena ohatry ny pozina iatya-tsaha mihitsy nga am'izao ay vity ledany mahery miasa by ohatr' zao hoe tsy napoziko marina zany e zanakatatsay taiza rano na lehibe atsika fa tsy tety faritefa koa de efa be filazy iry fa efa ela be angalo tefa ny teo e zany hoe azafady letsy fa tsy reko elaletsy mbola revo ny aino afatra tato amin'ny telefona ka zany manelingilina fa miala tsiny le tsarodany tsy misy an'izany lesy fa inona aloha ny vaovao ka hoe nataoko fahitadamanana mihitsy ngavy iry lavitra iry de saika anafatra azy amin'le kamiori amindrobenaivo zany hoe mo anamafiko amin'le fotoanatsika raha-pitso any an-tanany didiko tsara le raha-pitsoka fa misaotra betsaka lesy amin'le kamion zany eny tena mila niny ovidindanygay ny kamion vaovao biendribinaivo iny izaringaty ny olona tsy mitseritrany iny eto an-tanàna zany sambatra litsinareo tafita azariana le ro ny namana karery tefa zany moe mbola ho iteo fa dada farany efa zadra raha am'ireny kamion reny manko mba manofinofy eo aloha le roa antsa oka le tsy famanetry tena mitsinareo ka vokatry ny fanaovana volakotra daholo ve zany ry lidanya ny asa mandeha tsara no ny fambolina mamokatra be ny vola miditra tsy mahagaga letsika marina mo mahafinaritra mihitsy le zany fomba fijeriny lahy zany gilavy mino ahy lahy fa tsy hoelinga de ho lasa lavitra amin'ny fiainana marina hoely ity hitondra kamio be ohatran'io ve oka le tsy zany hoany fa ohatra ny manao ary zato ampandriny eto aka dray zay manofo sy manao dingana natanterahana an'izany ihany ny mahazo ry tefa betsaka ny zavatra azo atao eny tokoa aly ity ka atao tsara zany ny volo rakotra de manana fotoana afo zay sy netikily mba hanaovana vadinasa sitrany ay zay indrindra lavy erikerika le ty mahatondra drano ary andotsika reo laho iry jereo zao le volo rakotra ardany to vokatra be reto izy zao mihitsy le izy mba leo amba azo tombony le tsy amin'ny fanazavana fa efa eto apotony andry le dany etry zay tsisy ny olana raha tsy maiky tefy ay ka isotra zao indray ve de inona daholo zany andrakofana an'le tany famboliny zany le dany milolo taokatsaka de mbola eo koa ny oropotsy zao tony verobe reny tao tsaramaso avy nitazany reny sy ny sisa sy ny sisy azo atao rakotra daholo rehefa mety ho taon-java-maniry na ravina rehetra misy ety an-tanànatsika ety afa tsy ny ravina sapaina ny kesika sy ny kininina ary ny ravina kondro tsy mety reny kininina kesika de ravina kondro mono tsy mety fa nahoana le ty satria misy asidry reny asidra de vao maika mampasika ny tany ary manimba ny voly fa ny akoatr'izay azo anaovana rakotra daholo tadidiko ka de ahoana indray zany ny fametrahana azy amin'ny tanora kofana le ty le dany voalohany indrindra aloha de asaina lalina tony mahazatra ny tany iny efa mahazatra avy eo de asiana zezika de zezikinina ny tsara indrindra le tsy de ny komposta sady reny no azo amboarina tsara tsy mandany vola be
mba ivaiko le tsy manao an'iny Tsara zany. viana oly Tena tsara zany fa zao inlitsy rehefa manamboatra an'le composte nga dinina ndray de asio ravina konsoda ay na ravim-bondelaka na tefrozia le zezika fa reny no anisan'ny miady amin'ny aretina sy ny bibikely sahady. Amin'izay le tsy voaro ny volontsika. dizy telo reo zany tsy maintsy atao aminy maika tsara raha misy fa tsy mampaninona koa na ray na roa am'ireo aza de efa mety. Saika adiniko inona ndray le dia raha tsy misy ohatra ny composta dia azo atao koa ny zezipahatra fa asiana an'ireo ravina ny tany saiko teo alohatrany. lizy telo mazava tsara le roa rehefa voasa zany ny tany de asiana zezika zay de ahoana indray ny atao manaraka lidany toy ny fambolena rehetra apetraka ny masom-boly de tsara mandrakariva ny fanaovana volo manaratsipika etra iziny efa mahazatra anamora ny fihavana sy ny fiotazana mantsy zany de rehefa voapetraka ny masom-boly de tondrahana atao votondrano tsara avy eo raha kofana tsara sala am'izao de ono misy refo ny veny avo n'ity rakotro ty ohatra ny mitovitovy tatana mafinaritra erininy fijery azy zany tena misy refony tokoa io 5 centimetatra zany no atao avony satria raha lasa matevina loatra le rakotra de sahirana ny volo mitsiro vo tafavoaka avy eo 5 centimetatra zay raha latsaka izay ihany koa anefa de tsy de atazona le amandona tediavon'ny vory sy ny nofotany ny rakotra na velara-tany midadasika na velara-tany kely amboliana de mitovy avokoa ny fanaovana rakotra de zany hoe tsy mila manondraka firy zany zay mihitsy ny tombotsoan'ity volo rakotra tirytefa amin'ny velara-tany kely no mila tondrahana indray mandeha isam-bolana fara fahaingany raha tany fasehana zany no ambolena satria tsy mitana rano tsy mitana fa ny tany akoatran'izay tsy mila tondraka de ahoana zany ny velara-tany midadasika io le nresahako taminareo mivady taloha hoe tsy miahiahy be tsontsika amin'ny fiovaovan'ny rotsakorany nahoana ary tsy mila tondrahana tsony ny voly amin'ny velara-tany midadasika sady tsy mila vaina fa rehefa miakatra ny vokatra de ho tazana fotsiny be ny fotoana azo anaovana zavatra hafy de so tsara ny fandehan'izy zany le tany fa ono ahoana indray zany ny velara-tany kely afaka miavitsika manala an'ireo ahidratsy zay mipotra fa tsy sokafana akory ny rakotra tsy sokafana de eny amin'ny sisim-bolo zany sika no manakatra manala azy fa tsy hitsahana ny rakotra sady mora koa no manongotra le ahidratsy satria malemy ny tany azo nga tsara tsy ngave de raha ohatra ka manohoka ny volo sika de sokafana fotsiny le rakotra avy eo amin'ny fototry ny voly ampiana tany de averina ny rakotra avy eo mo tsotra oatra zany ane le fanaovana volo rakotra mihena ny asa tao nefa ny vokatra tsara tena tsara ny volo rakotra aridany de isaky ny fotoam-pambolena zany de ohatr'izay foana no atao raha araka tsara ny refy 5 centimetatra amin'ny ateviny rakotra tao amin'ny voly de tsy mila miasa tany tsontsika avetrany de mamboly de mikarakara kely fotsiny de miandro ny fiakaran'ny vokatra de mihinana sy mivarotra ko marina ho ility ohatrezy ary le rakotra zany atao ahoana tsy arina iny fa esorina mifigo vy eo amin'ny sisim-bolo fotsiny ny rakotra de alaina ny vokatra raha volo mamody de averina ny rakotra avy eo fa raha volo mamony indray de tangosana fotsiny ny vo ngotana ny tahony de tsy ariana fa atao fanampy ny rakotra indray azy adray
mitsiry le tsy mifanantenako ay ho azo ian'le kamiora izany eno a fa ahoana tsara moa ny atao amin'ny aretina sy ny bibikely mpanimba vola ery le dany a zay a no antony anampiana konsoda sy ny ravim-bondelaka ary ny teforozy zezika ampiasaintsika hatrany ambolohany mba hirovana ny voly sy adina amin'ny aretina sy ny bibikely dia miena ihany koa masokarena mividim-panafody mazava ry le dany fa misaotra betsaka anao fampiarana fa tombontsoa be no azo amin'ity volo rakotro ity tsara dia zao ho ahtsokongah rehefa miakabokatra hoetiko amin'ny camion tandre mo ary asao adino ry le tefa edresy aza mata ohatringah fa hoetiko amin'ny camion rehefa tsy andia monga mahazo midina aza matako ohatra le dany eo any zavatra io zay ilavy tsy atao imasony etikely lesy fa ho ataoko mafy mahadaka briky mihitsy ny kiraro vidiko amin'ny sisa marina mo tsotra ny le hitany intsony mo ny bakirarondray ho ataoko matevimbe mahakosotry agorodona sy ho azo dolirina tsara mikosokosotry asikoseh-dambo riny le bakiraro zany io resahako io fa tsy kararavana manala baraka salamy reny taloha reny tsony tefa ilavy ka ny camion aza ho azoko maika fa zezany nofonofo le tsy zany tena marina mba nofonofo le tsy zany tsy atao maso ny dadamanana zany resantsika rola zany maty misaotra ny namana rasolofosendry isika ataovy ary ny fampiarana dia ho hitanao ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana amin'ny volo rakotra hitahanao any Andriamanitra namanao fanjany nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto niaraka amin'ny aritiana ny sahana ny lafin'ny teknika tompona andraikitry ny fandaharana Elion Ndremitanso akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana ny divay ny fahatezeran'andriamanitra ny divay ny fahatezeran'andriamanitra izay ny lohateny lehibe izay ifantohany fiarantsika mianatra amin'nyteny io ity miaraka aminao han-trany ny mpiara-mianatra aminao Elion Ndremitanso Jehovah'Andriamanitra dia mampitandrina antsika mampitandrina anao amin'ny alalan'ny afatry ny anjely telo eo amin'ny afatry ny anjely fahatelo mihitsy ny misy azy eo amin'ny apokalipsy 7:10 andiny fahasivy sy ny fahafolo apokalipsy 7:10 fahasivy sy ny fahafolo fa isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay rehetra manaiky hiankohoka amin'ny Babilôna ara-panahy efa nianarantsika teto ny mombamomba azy mbola mandalina momba n'izany tsika voalaza ao amin'ny apokalipsy 13 mantsy fa hisy fanerena ny olona rehetra maneran-tany mihitsy mba hiankohoka amin'io Babilôna ara-panahy io dia izay no mahatonga ny afatry ny anjely telo hoe miankohofa amin'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano fa tsy amin'ny olombelona na ny rafitra nataon'olombelona manasanao hamaky ny apokalipsy 7:10 andiny voalohany sy ny faharoa ary ny 11 apokalipsy 7:10 andiny voalohany sy ny faharoa ary ny 11
ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy 7 izay nanana lovia 7 dia niteny tamiko nanao hoe jaona trany izay nasian'andriamanitra nanoratra ny bokyny apokalipsy ny tahiry ny afatra avy any aminy no miteny eto zao ny toy ny teny avia aty dia asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe na ilay babilôna moderna babilôna ra-panahy izay mipetraka eny ambonin'ny ranomaro ho azavaina hoe inona ny hevitra izany hoe ranomaro izany 2 dia ilainy jangajangany ny mpanjakany tany sady natao leo ny divai ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany ary hoy izy tamiko ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samy hafa fiteny izany hoe ny firenena rehetra mihitsy izany toizantsika ny vakiteny eo amin'ny apokalipsy 7:12-14 apokalipsy 7:12-14 rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe ary ny tany no azavainy vonany mbola fanamafisana ny fitoriana ny afatry ny anjely 3 no entiny ity anjely ity 2 ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe rava babilôna lehibe ka tonga fonenany demonia sy fieren'ny fanahy maloto rehetra ary akan'ny vorona rehetra izay maloto sy ankalaina fa tamin'ny divai ny fahatezerana no ny fijangajangany no nahalavoany firenena rehetra ary ny mpanjaka ny tany ny jangajanga taminy ary ny mpandranto amin'ny tany tonga mpanankarena no ny afatratry ny tiavan'io zava-mahafinaritra ny tena ary narefeo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy ianareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy hitantsika eto hoe atraizany velarany fahefany babilôna ara-panahy na ilay vehivavy janga na ifengonana janga manahoana ny alehibeny mahenika ny olona rehetra manirana n'izao tontolo izao ny fahefana ananany ty fiangonana lavity ny rafitra izay apetrany izay voalaza mazava fa mamitaka ny firenena rehetra ary romotry ny fahatezerana satana satria raha izy miezaka mamitaka ny firenena rehetra Jehovah Andriamanitra kosa nametraka planina fa otoriana amin'izay monina ambon'ny tany sy amin'ny firenena rehetra ny fokom-pirenena ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra ny filazantsara miezaka izy anakana an'izany amin'ny fomba samy hafa otoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity ho Jesosy vao ho tonga ny farany tsy misy asakana an'izany manao izay azony atao satana mba hanakanana an'izany ary olombelona ihany no ampiasainy dia ampiasainy izao famitahana rehetra izao koa mba hamabona ny sainymponina amin'ny tany tsy voasariky ny fitoriana filazantsara entin'ireo vahoaka an'Andriamanitra anisan'izany ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny onjam-peo tahaka an'izao zahay dia afaka mijoro vavolombelona aminao fa tsy mitsahatra ny fanafihan'ny satana anay amin'ny fomba tsy tratry ny saina dia mangataka vavaka hatrany zahay kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny famindrapony dia mbola mitohy izao fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny onjam-peo izao ahoana hoy Jesosy eo amin'ny Matteo 7:20 indro zao omba anareo ambara-pahatonga amin'ny fahataperana izao tontolo izao ny herin'i Jehovah no miaraka amin'izay mitory ny filazantsara tsy misy namboamboarina voalaza ao amin'ny apokalipsy 7:12 apokalipsy 7:12 ny fanazavany momba ny zava-miafo ny babilôna lehibe ary ambarany mazava fa nijangajanga tamin'ny mpanjaka ny tany izy inona moa zany fijangajangana resahany eto zany tsy arabaky teny fa maneho firaisana tsy ara-dalàna izy firaisan'ny fiangonana amin'ny fanjakana zany hoe milalao politika zany no hetsika hita ao amin'ny rafitry ny fiangonana lavo ao amin'ny rafitry ny fiangonana marina kosa ny fiangonana dia miray amin'i Jesosy Kristy ary tsy mampifangaro zany amin'ny resaka politika na kely azy mankatoa ny fanjakana izy amin'izay anjara ndraikiny eo anivon'ny fanjakana
fa tsy mampifangaro ny fahefana ra-panjakana amin'ny fivavahany ary zay no anisan'ny mampiavaka ilay fiangonana marina. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana moa io fiangonana lavo io vehivavy jango io, le Babilôna ra-panahy io no mila ny fanohanany fanjakana? Mazava ny antony. Mila hery sy fahefana avy amin'ireo mpitondra fanjakana eto tany ny fiangonana lavo satria fantany fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra. Mila ny fanjakana izy hanamafy sy hampanan-kery ny lalàny eto tany. Ary manazava tsara n'izany ny Apokalipsy 3:12. Tsy manovo hery eo amin'i Jesosy izy. Lazainy fa filohany io, fa slogan fotsiny zany, fa mitady fanohanana avy amin'ny hery ara-nofo izy, avy amin'ny fanjakana. Zany rehetra zany no isehon'ilay toetrany mijangajanga. Dia manohy ny fanoritsoritany manaitra maneho ny zavatra ataon'io Babilôna moderna io ny Apokalipsy 7:12. Zao no lazainy hoe leo ny divay ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Leo ny ranom-boloboka madio dia tandindona ampiasaina manerana ny testamenta vaovao entina nehoana ny rany Kristy madio tsy voaloto izay nalatsaka ho famonjenantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Afaka mamaky izay voalaza ao Matio 5:20 ianao manomboka eo amin'ny 7:20 milaza an'izany. Matio 5:20 manomboka eo amin'ny 7:20. Hoy Jesosy eo amin'ny Luka 2:20. Luka 2:20. Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako. Rehefa mivadika nefa ny divay madio sy vaovao an'ilay filazantsara, rehefa ny fampianaran'olombelona mpitary-pivavahana no asolo ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra, dia divay ny Babilôna no ilazana an'izany. Mazava ny teny nataon'i Jesosy momba an'izany ao Matio 10:17. Matio 10:17. Ahoana ny voalaza? Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Mario tsara fa miantso ny vahoakany koa Andriamanitra hiala ao Babilôna. Manaitra zany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia zao, feno fahalovana sy faharatsiana ilay rafitra io Babilôna moderna ra-panahy. Ary tena lehibe tokoa ny velarany, voafoakany hatramin'ireo olon'Andriamanitra sasany ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra marina, ary anaovan'ny tompo antso hoe ry oloko mivoavy ao Babilôna. Misy olon'Andriamanitra zany ao Babilôna. Mety mipetraka ao amin'ilay fiangonan'Andriamanitra marina izy, saingy ny fony sy ny sainy ary niraka nampanaovina azy dia avy any Babilôna. Farafakeliny mandritry ny fotoana voafaritra. Matoa misy antso ataon'ny tompo mba hivoan'ireo olony tafiditra miosona miaraka amin'ny Babilôna, dia tena zava-misy tsy azo lavina amin'ny fisian'izany. Ka tonga izao ny fotoana izay ntson'Andriamanitra azy ireo hiala amin'io rafitra voaloto sy ratsy io. Mety vokatry ny tombontsoa samihafa dia lasa miray tendro amin'izy ireo. Misy aza manana hiraka mihitsy anapotena ny fiangonana. Manao antso aminareo Andriamanitra, miala amin'izay tao Babilôna. Mbola afaka mibebaka, mbola afaka miverina zato isan-jato amin'Andriamanitra. Raha sanatria mbola ao Babilôna ianao kanefa mitonona ho zanak'Andriamanitra marina, dia izao ny fotoana hiatsony tompo anao hiala ao. Ny ampitsotsy anao zao minitra segondy zao no nomenanao, ary arotiny mamaly ny antson'Andriamanitra mampiala anao ao Babilôna. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na
feo fanantenana.org.